Rirarira, izao mitantara ianareo mihaino ny voalavo sy ny saka. Taloha dia mpinamana ny saka sy ny voalavo ary nanao fatotra mihitsy izy ireo mba hanamafisana ny fihavanana n'izy teo aminy. Samy nanana fahatokisana tanteraka izy ireo tonta. Indray andro anefa dia nahatsikaritra ny voalavo fa hohanin'ity saka ny zanany. Nanontany ny zanany ary ity voalavo hoe, fa iza ny manao ratsy anareo rakizy? Nahoana anareo no mihavitsy isan'andro? Ny saka ny mihinana anay, hoy izy ireo. Ny varahontsana ity voalavo raha nahare izany ary nanambara hoe, tena mpamitaka ny saka. Rahalahako nanao fatotra tamiko izy, nefa dia mihinana an-tsokosoko ny zanako. Aza atao hitako iny. Tesitra mafy ny voalavo, ka lasa nitady ny saka izy ary nilaza hoe, andao isika hifaninana mba hahafantarana iza amintsika ny tena fetsy. Ahoana no anaovana an'izany hoy ny saka? Andao andeha eo afovoan'ny afo ny voalavo. Eny ary, manaiky aho hoy ny saka, andao ary. Iza nefa no andeha voalohany hoy ny voalavo, sady faly ery izy tamin'ny valitenin'ny saka. Ianao izany hoy ny saka, satria ianao no nahita ny hevitra. Eny ary hoy ny voalavo, ary eto ny afo. Nanaiky ny saka ary nandamina ny kitay izy mba hamandrihana ny voalavo. Niditra teo afovoan'ny kitay ary ny voalavo ary nilaza ny saka hoe, maka toerana tsara ianao raha namana, afaka rejy ve ny afo? Andraso kely aloha aho andry amin'ny sisiny hoy ny voalavo, fa toa ohatran'ny tsapako faty aho izany. Nanamboatra lavaka nefa ity voalavo, fa tsy mipetraka fotsiny. Efa vonona indray hatrany kitay ity saka ary nitady ny voalavo izy ka nanontany hoe, afaka mandrehitra afo amin'izay ve aho? Mbola mitady toerana andriana amin'ny sisiny aho ity voalavo, fa tena ohatran'ny ho faty mihitsy aho izany. Kanefa dia mbola nanony andavaka ihany izy. Arehitra amin'izay ve ny afo? Hoy ny saka nanontany indray. Andraso aloha aho hitsangana kely, hoy ny voalavo. Rehefa voadiny tsara ny lavaka teo afovoan'ny kitay, dia nilaza amin'izay ny voalavo hoe, afaka rehitra ao amin'izay ny afo e. Narehitry ny saka ary ny afo, izay niredareda be ary nanantena mafy izy fa ho faty may ao ny voalavo. Kanefa dia nialika aingana tao amin'ilay lavaka nohadiny ity voalavo, ka tsy tratran'ilay lafo. Rehefa maty ny afo, dia nakisaka ity saka ny lavenina ary nanantena nahita ny fatin'ilay voalavo izy. Tsy nahita ninina nefa izy. Kanjo, iny ilay voalavo fa nivoaka ny lavaka nisy azy, velon'aina soma tsara, sady niriry nilaza taminy hoe, anjaranao indray izao ny mamakivaky ny afo, araka ny fifanarahana ny fanaovantsika. Nipetraka tao amin'ilay lavaka nisy ilay voalavo ilay saka, ary nandritra izany fotoana izany dia naka kitay anaovana afo ny voalavo. Arehitra amin'izay ve ny afo? Hoy ilay voalavo. Andraso kely aloha aho haka toerana andry amin'ny sisiny, fa tsapako fa toa ohatran'ny ho faty aho izany, hoy ny saka nakatahaka ny voalavo. Naka toerana tamin'ny sisiny ny saka, kanefa tsy nahay nandavaka toy ny voalavo izy. Arehitra amin'izay ve ny afo? Hoy indray ny voalavo nanontany fanondrony. Andraso aloha aho andry tsara, hoy indray ny saka. Afaka mandrehitra afo amin'izay ve? Hoy ny voalavo nanontany fanotelony. Andraso aloha aho hitsangana indray, hoy ny saka, nakatahaka ny voalavo, sady nitsangana izy. Arehitra amin'izay ary ny afo, hoy ny voalavo nanontany farany. Eny, hoy ny vaniteny azony. Nandrehitra ny kitay ary ny voalavo, izay niredareda tokoa, ary nananteny izy fa ho faty may ao ilay saka izay namitaka azy, ary tena izay tokoa no nitranga. Tesitra mafy hoy ireo saka rehetra, raha nahare ity tranga nanaovan'ny voalavo ity namany. Nivory izy ireo, ary nini fa dia hinana izay voalavo rehetra mifanena aminy, satria
nofonoany voalavo tamin'ny fitaka ity namany. Ary nanomboka tamin'izay andro izay dia nivoady ny saka fa hihinana ny voalavo, ary ny voalavo kosa dia lasa miafina anaty lavaka mba tsy ho tratra ny saka. Angano arira tsy izao ny mpandainga fa ny Ntaolo.